falafy movaova tanteraka kosa indray nivoaka androany ny vokatry ny lalao feon-kiza andihan'ny faefatra ambin'ny folo no karakarany orinasa mpifandraisan-davitra RTL Madagasikara. Fiarakodia vaovao moa no loka goavana natolotra ny mpandresy tamin'izany. Raha ny Narson Zak no nahazo ny isam-bony indrindra ka nandrobaka ny loka voalohany fiarakodia vaovao tamin'ilay lalao feon-kiza 14. Io tolakandro io natolotry Andriamatoa Meksan Bekangba tale generalin'ny RTL ny fanalahidin'ny fiara. Naneo ny hafaliny ary ny mpandresy tamin'ity lalao feon-kiza ity. Nafaly tsy tatsony sy lazana ny hafaliana fa naniry zany vao nisokatra ny lalao hoe tonga fiara no loka lehibe dia naniry mba ny tena nahazo azy sarana an'Andriamanitra. Tsy tena pozina loatra fa tafiditra anarana voalohany dia hoe tsy tokony hevitra intsony fa napetraka olohany zany miezaka olohany tasona izay. Rehefa misy fotoana dia milalao fa matetika rehefa misy le hoe fotoana ambony izy dia amin'iny tena manara loatra. Manaitra zany mandefa message zany ny zareo hoe mahazo bonus zao ianao raha milalao zao dia manara loatra ny mahazo point bonus. Araka ny fanazavana nomeny ny mpandresy ihany dia efa nahazo moto scooter roa izy tamin'ity lalao feon-kiza ity. Rakotorson Odon avy any Ambositra kosa nandrobaka ny larina faharoa izay nahazo moto scooter. Ary Andriamatoa Ratsilavy Tsimiery no nibata ny loka fahatelo Saina Ify. Samy nahazo finday Nokia kosa ny larina fahaefatra sy fahadimy. Nanome tokosady moa ny mpikarakara ny RTL ny ity lalao feon-kiza ity fa anomboka tsy ho ela ny lalao feon-kiza fahadimy ambin'ny folo.